Sokatra tamin'ny fomba ofisialy maraina teo tao amin'ny Carleton Anosy ny fiaonam-be iraisam-pirenena mahakasika ny guichet unique tsy izy akory zany fa nokarakarain'ny Alliance africaine pour le commerce électronique atelona ny faharetana ity hetsika ity. Mpandray anjara 7 avy amin'ny firenena 4 no tonga eto amintsika anatrika ny fiaonam-be iraisam-pirenena mikasika ny antsoina hoe guichet unique raha ny fampatsiahivana noentin'ny filoha général-ny Gasinety ny maraina teo nandritry ny fanokafana ny hetsika ka anisan'ny tonga nanome voninahitra izany ny filohan'ny AACE na ny Alliance africaine pour le commerce électronique. Tonga nanome voninahitra izany lanonana izany ihany koa ny ministry ny tedi-bola sy ny fitantaram-bola malagasy. Ny tale général ny fahatseranana dia nampatsiahy ny mahazava-dehibe ny antsoina hoe guichet unique eto amintsika. Raha ohatra zao ka manao mamoaka entana na mampiditra entana dia ny olana anankiray dia misy organisme be dia be no miara-miasa amin'ny fahatseranana. Ohatra zany zao ataontsika fotsiny hoe raha misy plante zava-maniry dia misy phytosanitaire tsy maintsy mijery le produit. Raha ohatra ka sakafo tsy maintsy mila ny santé, ohatra fanafody mila ny santé etc. Dia ny ilanan'le guichet unique raha ny tena marina zany dia ny ahafahan'ny tsirairay tonga dia afaka mampifandray ao anatin'le guichet. Zany hoe ohatra zao ny sahala amintsika eto Madagasikara zany zao dia misy an'ilay hoe trade-net. Io trade-net io zany no andefasana ny information rehetraretra. Ohatra hoe nandeha hangataka certificat phytosanitaire zao androany dia alefako ao amin'ilay trade-net ilay izy dia raisiny zareo any amin'ny service phytosanitaire dia traiteny ilay izy dia averina anatin'ilay système ihany anatin'ny trade-net ihany. Dia ohatran'izay foana zany le fomba fiasa zany hoe ny tena tanjona dia ny hoe tsy misy taratasy tsony atsoatsy. Ary ny fanampinay moa zany dia ny hoe tsy misy taratasy tsony zany manomboka amin'ny volana jolay amin'ny 14 sy 2000 satria izay no heverinay zany fa sady anatsara no anafaingana no misécuriser les opérations de dédouanement rehetra mihitsy. Nantany ianao tao momba n'le hoe amin'ny international tsy maintsy vita aloha zany le aty amin'ny anatiny zay tsika efa afaka mieritreritra amin'izay. Tsy natao ampiana velively ny isan'ny mpiasa eo anivon'ny fahatseranana raha ny fantatra ny fampiasana tambajotra amin'ny alalan'ny solosaina samihafa izay manafaingana ny asa. Tokony hena raha ny voalaza ny fandaniana ataon'ireo mpandraraha vokatry ny fahafainganan'ny famoahana entana. Ankoatr'ireo fampiratiana manamarika ity hetsika ity dia misy ihany koa ny lobary andasy sy fifanankalozana traikefa eo amin'ireo mpandray anjara avy amin'ny firenena samihafa. Ny andro farany hetsika dia isy ny fampafantarana ny toro lalan'ny AACE mikasika ny fampiarana izany guichet unique izany.